aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Luka toko fahaenina andininy fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Luka toko fahaenina andininy fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nahoana ianareo no miantso aho hoe tompoko tompoko nefa tsy manao izay lazaiko? Izay rehetra manantona sy mandre ny teniko dia ka mankatoa azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona manao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika nefa tsy nahosongosona azy satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandre fa tsy mankatoa dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana dia namely azy mafy ny rika ka dia nirodana niaraka tamin'izay izy ary loza ny naharavany izany trano izany. Amen. Araka izany ravana dia ny fampianaran'i Jesosy momba ny vokatry ny fankatoavana sy ny tsy fankatoavana ny teniny izany no azontsika mitinana izao ampahatsoratra masina izay novakiana tamintsika teo izao. Ary misy reto fahamarinana telo reto no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe nahoana no manao ahy tompoko tompoko nefa tsy mankatoa izay lazaiko ianareo, hoy Jesosy tamin'ireo mpanaradia azy. Nahoana no manao ahy tompoko tompoko nefa tsy mankatoa izay lazaiko ianareo, hoy Jesosy tamin'ireo mpanaradia azy. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahaenina amby efapolo raha verina vakiana toy izy manao hoe nahoana ianareo no miantso aho hoe tompoko tompoko nefa tsy manao izay lazaiko. Eto ravana dia hitantsika fa mampianatra moa Jesosy. Maromaro ny fampianarana izay omeny eo ary misy olona manaraka azy eo koa ny mpianany. Dia vakivavy izy fa maninona nareo no miteny hoe tompoko tompoko nefa izay zavatra teneniko tsy ataonareo akory. Zavatra mifanohitra manko izany. Ny dikany hoe tompoko raha jerevana izao ny teny grika dia hoe kurios. Ka raha ao an-tokantrano dia tena le fiankohofana sy fanajana izay ataon'ny mpanompo ny tompony entiny mankatoa azy ny dikan'izany hoe kurios zany. Raha eo amin'ny fanjakana tamin'izany fotoana izany dia ny mpanjaka, ny zanakam-panjaka, ny amperora, reo mpitondra ambony no antsoina hoe tompoko, reo nanaovana hoe tompoko. Ary teo amin'ny fivavahana jiosy aza dia tena ny Mesia mihitsy, Andriamanitra mihitsy no nambara amin'izany hoe tompoko izany. Ka ireo rehetrarehetra ireo dia maneho fahefana daholo ireo, izany hoe olona eketeny no atao hoe tompo. Ary ilay teny hoe koa dia mpisolo tena tapisaka izay maneho mihitsy hoe tompoko izao dia ianao ny tompoko. Entina ilazana mihitsy ilay izy hoe fananan-javatra. Ka raha ohatra izany ka misy hoe ianao ny tompoko dia ianao izany no tompo, manana fahefana tompony masy mandidy amiko. Nefa rehefa miteny aho Jesosy dia tsy ankatoavinareo akory izay lazaiko. Mampianatra anareo ny didim-pitiavana, mampianatra anareo ny amin'ny fanaovan-tsoa, mampianatra anareo ny amin'izao handeferana dia tsy ankatoavinareo nefa anareo miteny amiko hoe tompoko tompoko. Zavatra mifanohatra izany. Inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Hatramin'izao koa ravana dia mbola marobe no mitonona ho kristianina hoe manara-dia ny Kristy, miantso azy ho tompo nefa tsy manao na tsy miaina amin'ny fiainana maha-kristianina marina. Dia ilay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany. Tena mila kristianina matotra Andriamanitra, tsy kristianina anarany fotsiny fa tena kristianina mankatoa izay lazainy. Ao amin'ny fiainanao manokanao izao ohatra, efa nanambara ianao fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dikan'izany izy izany ny tompo ny fiainanao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Moa tena tompon'ny fanapaka-hevitra ao ve izy? Sa ny sitraponao ihany no mandeha aloha? Tompon'ny fihetseponao ve izy? Sa izay hitarihan'ny fihetseponao ihany no hitondranao ny fiainanao? Tompon'ny sainao ve izy? Tompon'ny tenantsika ve Andriamanitra? Sa izay tiantsika hanaovana ny tenantsika ihany no mbola hitondrantsika azy? Raha izany anie izany dia mbola tompoko tompoko izany. Hoe ianao ny tompoko Andriamanitra ao, fa rehefa misy zavatra ataoko na misy zavatra ndraisako fanapa-kevitra dia izay tiako ihany io, izay tiako ihany io. Dia tsy izy izany ao an-tokantrano ao. Tena manjaka ao ve Jesosy? Izy ve ilay tompo eketeny amin'ny zavatra rehetra ao? Manahoana ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra ao an-tokantrano ao? Raha ray ianao ambaran'ny Efesianina zao hoe tiava ny vadinao
raha reny ianao ambaran'ny tenin'andriamanitra hoe maneke ny vadinao, raha zanaka ianao ambaran'ny tenin'andriamanitra hoe maneke ny rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo. Zany ane zao de lalàna fototra ane zany, lalàna fototra zany izay tokony hitondrana ny tokantrano araka ny sitrapon'andriamanitra. De tena izany tokoa ve no manjaka ao anatin'ny tokantrano, samy miezaka ve ny tsiraray atateraka n'izany andraikitra tandrify azy zany ao anatin'ny tokantrano. Fa raha tsy zany de ataontsika hoe tombokotomboko fotsiny izy, fa ao an-tokantrano de samy manao zay mahafalifaly ny fony, samy manao zay metimety aminy ihany, de tsy izy mihitsy zany, tsy izany no tiany Jesosy. Fa eto izy de tena manome tsiny mihitsy. Raha le fihezantena maninona reo no manao anazy zao nefa tsy manao an'izao akory. Malala olona ry havana zay nandeha bus lay pastera, vao tonga tao amin'ilay tanàna anankiray izy tany Amerika no niseho ny tantara, de nanome vola an'ilay chauffeur izy rehefa miditra, de namen'ilay chauffeur famerim-bola. De izy vao tonga tao amin'ilay tanàna, de rehefa tafapetraka teny amin'ny plasiny izy de nijerevana ilay famerim-bola de nioatra. De ozy hoe ahoana ary ty vola ty, sao de zara ve ny tsy mahalala ozy izy, fa araka ny tanina tamiko to hoe zao le frais nefa nitoatra nioatra. Mety ty mihitsy ngamba no izy ka. Izy fe te handiso, asany io. De andeha koa nietrehatra hoe ary sao de mba tena eny mety fahasoavan'Andriamanitra koa ngamba ny tika, mety zao ny asa saina teo le mpanompon'Andriamanitra. Fa rehefa nivoaka le fiara izy de tonga saina kely tampoka izy tozy manao hoe ohatran'ny nioatra tompoko azafady ny famerim-bola zay menao fa ty. De tonga tozy le chauffeur ivavaka am'izay pasteur am'lahaty ozy, ivavaka am'izay am'lahaty. De taitra be le pasteur, nga fantatro de fantatro fa pasteur vaovao ianao izy ao amin'ny fiangonana misy anay io. Fa zay vao tapakevitra ivavaka fa azoko antoka fa olona mahatoky ianao afaka hitondra tsara ny fanahinay amin'ny fahamarinana. Tena zay mihitsy. Hitan'ny olona mihitsiny zany amin'le zavatra zay ataonao hoe tena tsy olona hoe tombokotomboko fotsiny, anarana fotsiny. Fa tena hitan'ny olona mihitsy le fiainana mandeha amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany ny zavatra tena tadiavin'Andriamanitra amintsika. Tsy ho sanatria kristianina lahady de mangalatra kolatsinainy, fa tena kristianina matahotra an'Andriamanitra, miaina amin'ny fandehanana amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra isika, satria manao an'Andriamanitra ho tompo isika. Mihiritsika hoe ianao ny tompoko, ianao ny mpanjakako, ianao tsy ataotao foana zany, fa zavatra tena tian'Andriamanitra iainana zany. Ary tian'Andriamanitra ankatoaviny zany hoe izy tokoa zany le manana ny fahefana rehetra, de izay sitraponao Andriamanitra mampandeferiko ny fa zay sitraponao hitondrako ny fiainako. Tsy maintsy mandray an'izany fanapa-kevitra zany tsika kristianina ry havana. Any am-piasana any, eo amin'ny toerana zay nametrahan'Andriamanitra anao, tena ny sitrapon'Andriamanitra ve no atao eo amin'ny obraonao eo, sa misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary havana de izao hoe izasy ianao zay manao an Jesosy eo tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Aiza ho aiza ny fankatoavantsika zay lazainy. Mitaonanao ary havana amin'ity an'io ty andray fanapa-kevitra matotra. Ho tena kristianina matotra isika. Ka zay lazain'ny tenin'Andriamanitra de izay ihany izay ihany no marina, izay ihany no hijoroantsika. Fa izay no takian'Andriamanitra amintsika. Na inona mety zavatra mifanohatra amin'ny eritreritra ao de izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany. Ary zany zavatra zany anefa ravana de tena sarotra ny mandeha amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Sarotra io, raha tsy miankina amin'ny Jesosy ianao, miankina amin'ny herin'ny fanahin'i Jesosy ianao, anohana anao sy anampy ianao hoe fanahy masinao ampio andehanako amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ravana de izao hoe tsy voahozongozony rika toy ny trano ambony vatolampy izay mankatoy ny teniko Jesosy. Tsy voahozongozony rika toy ny trano ambony vatolampy izay mankatoy ny teniko ho Jesosy. Hitantsika ndray zany ny andininy 7:7 sy ny 8:7 raha verytsika vakina tozy manao hoe izay rehetra manantona sy mandreny teniko ka mankatoa azy de asehoko aminareo zay tahaka azy, tahaka ny olona manao trano izy zay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambony vatolampy ary no nitondraka ny rano de namelo mafy zany trano zany ny rika nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Eto ravana de hitantsika fa maneho fanoharana moa Jesosy hoe ho an'ny olona zay mankatoy ny teniko izy de asehoko anareo ohatraohatran'izao. Fomba fampianatra Jesosy mihitsy zany, manao fanoharana izy, manisy sary ao anatin'ny sain'ny olona izy ka sarina olona manao ady miady fototra. Miady fototra izy manao trano le olona de manao fototra tena lalina izy ary eo ambony vatolampy le fototra. Le vatolampy zany no ataovany fototra tena mangady lalina amin'le vatolampy mihitsy izy. De apetrany eo amin'izany vatolampy tsara lalina zany le trano. De tena ho avy tokoa ny rika, ho avy tokoa ny fa tsy miontsina mihitsy le trano, tsy miontsina mihitsy le trano.
satria tsara fanorenana izy de le fototra zany de tsy inona fanambarana zao de le teniny ihany le tenin'andriamanitra ka raha ny tenin'andriamanitra zany ozy no ankatoavina dia mafy toy izany a ianareo na tonga aza ny zavatsarotra samihafa eo amin'ny fiainana. Inona ny lesona sika tsoahana avy amin'izany? Maro ny rika be izay mandavy sy mamotika mandrava olona maro amin'izao fotoana izao ry havana, fa izay mankatony tenin'andriamanitra ihany no ajora ao anatrehan'ny reny. Amin'izao fotoana izao ry havana dia anisan'ny rika tena mandrodana olona maro mihitsy ny karazana fampianaran-diso izay miparitaka ka ny olona izay manana ny tenin'andriamanitra ho vato fehizoron'ny fiainany, izay olona efa resy lahatra ka mametraka ny fiainany eo amin'izany fatokinan'andriamanitra sy fatokinana izay lazain'ny tenin'andriamanitra izany, na tonga aza ny fampianaran-diso izay manozongozona ny finoana milaza fa tsy andriamanitra ny andriamanitra izay ivavahany te Jesosy Kristy, milaza fa tsy izy ny fanahy masina izay mitoetra ao anatiny, manambara fa zao sy ny toy izao a rehefa le tenin'andriamanitra miorina ao anatiny tsy voahozongozona mihitsy izy. Miala maina fotsiny reny olona reny rehefa tonga mandombaravarana, satria ny olona izay efa miorina tsara amin'ny tenin'andriamanitra dia tsy voahozongozony fampianarana. Tafatoetra ny finoako ilay mpanompon'andriamanitra anankiray rehefa nijoro vavolombelona izy. Nandritra reny valanaretina Covid reny izy. Matahotra daholo ny olona rehetrarehetra. Ary nisy fotoana ozy izy vao tonga hoe nisy pozitif atao amin'ilay tokantrano a, mipotra zany le sinina Covid de ohatrany tonga de nangovotra be aho izy, fa tonga de nivavaka de tsaroko le tenin'andriamanitra hoe andriamanitra ny miazona, andriamanitra ny zao, tsaroko daholo izy le tena aza matahotra. Reo tenindreo navery kosa tonga de niala daholo le fanahina sy le tahotra rehetra tao anaty, sady inona kosa moa no azo vitan'ny fanahiko sy ny tahotra, tonga inona nova inony zany napalemy atao ambony fandrina fotsiny, tonga de nitsangana ozy izy, fa tsy nanaiky nalemy rehefa nandre hoe nisy Covid, nisy pozitif teo anatin'ny fianakaviana. Zany ny herin'ny tenin'andriamanitra, mampijoro atsika eo anatrehan'ny toe-javatra sarotra izay mampiketraka atsika. Ary maro ane ry havana ny rivotra amin'izao fotoana izao, tena mitsoka ny rivotry ny fahakiviana lalina, ny depression, ny rivotry ny famonotena sy ny toy izany, fa ny olona tena manana ny tenin'andriamanitra na eo aza ny lala zavatsarotra lalovany, tena misy tokoa ny rika ary tena mandalo amin'izany ny tokantrano maro, fa mahajoro izy, tena mahajoro izy. Ny finoatsika manozongozona ny finoatsika io foana ny devoly, milaza amintsika hoe tsy tianao zany Andriamanitra dia tena te hikapoka anao mihitsy, Andriamanitra efa niala taminao, efa tsisy fanahan'Andriamanitra tsony ao anatinao, ianao ve dia mbola ho zanak'Andriamanitra, ianao ve dia ho voavonjy. Raha tsy mihazona tsara ny tenin'Andriamanitra sika ka mankatoy izay lazain'ny tenin'Andriamanitra, fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anao Jesosy, za tsy afona handao anao mihitsy. Tazomina mafy zany tenin'Andriamanitra zany, ny finoana ny amonjena atsika fa tsy ny asa, tazomina mafy isan'andro zany a, dia izay fiazomantsika ny finoatsika zay finoana vokatry ny tenin'Andriamanitra, izay le fototra ngezabe iorenantsika ka mahatonga atsika tsy ho tratra ny io rivotra izay fanamelohan-tena entin'ny devoly io, manameloka atsika milasa atsika ny devoly, fa avereny foana le tenin'Andriamanitra manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka manadio atsika, mamela atsika, manafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tazomy foana zany tenin'Andriamanitra zany, tazomy foana. Raha misy tenin'Andriamanitra dia tazomy, atao vato fantsikorenan'ny fiainanao mihitsy raha misy tenin'Andriamanitra anankiray hoe ty tenin'Andriamanitra ty tena ty ny tazomiko ty, entiko miatrika amin'ny fiainako ty. Ny amanokana zao ny tenin'Andriamanitra izay tena tsapako hoe nomen'Andriamanitra manokana mihitsy a, dia le teniny amin'ny Isaia 4:4 andininy 4 manao hoe aza matahotra fa tsy homenatra ianao, aza mangay afa tsy avela ho afa-baraka ianao. Izay tenin'Andriamanitra izay foana no averimeriko, indrindrandrindra rehefa anatrehan'ny toe-javatra sarotra zay ho za hoe eto tena misy zavatra tena ao atrehako Andriamanitra, fa nefa ny teninao efa ny teny an'izao dia io teninao io no inoko, dia miala misinda foana ny fanahina sy ny tahotra rehetra, satria tena tazominy io tenin'Andriamanitra io, ara-pahereziny io tenin'Andriamanitra io sika ry havana. Jesosy tsika ny vaty fehizoro, afatahotra ny fo raha ianao no mampijoro. Jesosy mihitsy an'ile teny, izy ilay teny tonga nofo. Raha miorina ao amin'ny Jesosy ny fiainantsika dia azo antoka fa ninona sedra, ninona zavatra mitranga tsy miala isika.
ny fantaniana mipetraka amikosa aminao ary de izao hoe inona ny tenin'andriamanitra mba tena vato fehizoro anorenanao ny fiainanao ankatoavy ny tenin'andriamanitra de ho hitanao fa tsy ho voazongoziny ianao na inona mitranga amin'izao ankehitriny zao zany ny tomanantsika mitian'io tiravana ary averika any hoe tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika izany raha tsy miankina tanteraka amin'ny fanahy masinyntsika hananantsika fo mankatoa sy manao ny sitrapon'andriamanitra ny famarinana farany izay hitantsika tokoa nefa ravana de izao hoe mora mirodana toy ny trano tsy misy fanorenana ny olona mandre nefa tsy mankatoa izay lazaiko ho Jesosy mora mirodana toy ny trano tsy misy fanorenana ny olona mandre nefa tsy mankatoa izay lazaiko ho Jesosy hitantsika izany andin'ny fahasivambefapolo raha verina vakina tozy manao hoe fa izay mandre fa tsy mankatoa de tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana de namela azy mafy ny rika ka de nirodana nianaraka tamin'izay izy ary loza ny naharavany zany trano zany eto ravana de hitantsika fa maneho sary anohatra mifanohitra tanteraka amin'ilay voalazany teo ambony teo Jesosy olona anankiray indray izay manao trano eo ambony tany ary tsy namigady lavaka akory nanao fototra tsisy fanorenana le izy fa tonga de mipetraka fotsiny eo avetrany de ho sisy hoe rehefa tonga nyrika ozy izy tsofoka ny anaty trano daholo tonga de mira tsy najoro le trano fa mirodana ary miteradoza loza ny fianjerana izy mety randoza ao mihitsy zany hatramin'le tompo-trano vokatr'izay le hoe tsy fisin'ny fototra tamin'ny trano izay naorona zay ka ny olona zay mandre ny teniko izy nefa tsy mankatoa de tahaka zany ny fiainana le tenin'andriamanitra zany de ambaran'i Jesosy hoe fototra ka rehefa tsy ankatoaviny io de tsisy zany le fototra hijoroany lay teny le trano lay olona de mora mirodana izy mirava inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany tandremo tandremo ny fanorenana zay ataontsika fa miankina amin'ny fototra ny fahombiazana tena misy any alavana ny olona sasany vao misy fanakianana kely fotsiny atao aminy vao misy fahoriana vao misy aretina sy ny toy izany izy de efa manomboka mirodana amin'ny finoany fa mirodana ny finoany ohatran'ny tsisy akory zany Andriamanitra zany tena ohatran'zao satria nahoana tsy tena miorina amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra tsy tena miorina amin'ny fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy mahita ny tsirony sy ny amaminy zany fiarahana amin'Andriamanitra zany mihitsy de lasa mora mirodana lasa mora tratra ny fahakiviana ampahirezina lava ny olona sasany satria nahoana tsy ampy tenin'Andriamanitra rehefa tena misy andreny olona ketraka sy kivy reny de mba anytaniona inona mba tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ao amin'izao fotoana izao fa tsisy tsony ny tenin'Andriamanitra ka rehefa tsisy tsony ny tenin'Andriamanitra io de lasa manjaka sy mameno ny sain'ny olona amin'izay ny tenin'ny Satana ary io tenin'ny Satana io ny mampirodana sy mahatonga ny olona ho ketraka sy ho kivy tsisy fanantenana tsony ny aminao ianao ny farahidiny indrindra tsisy antony nahavelomanao raha fa tsy ny tenin'Andriamanitra no mitoetra amin'ny olona de lasa ny teniny zao tontolo zao tenin'ny fahavalo no lasa manjaka ao anatiny de iny mahatonga anazy lasa mora mirodana tena misy any ravana ndrivo mahery tena misy ny loza isan-karazana zay andalovantsika mety ho fahafatesany no mety io no hitaona ny olona hisaraka amin'Andriamanitra raha tsy miorina tsara amin'ny Jesosy tsika miorina amin'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra isika de mora mirodana ny olona ao anatiny zany be de be ny tokantrano amin'izao fotoana izao no mirodana paritaka satria raha ny tenin'Andriamanitra fotsiny zao ny raisina ohatra hoe alako ny fisaoram-bady io Jehova raha izay fotsiny any nitazomime de tsy isy zany ny fisaoram-bady satria tena hoe tsy tian'Andriamanitra zany de zay zany iafiko eto zany ijanonako eto zany ty fa tsy tian'Andriamanitra zany ny fisaoram-bady noho izay tenin'Andriamanitra zay de tazomiko de voatazona ny tokantranonao fa tena mitsoka ny rivotra mandrava sy mandrodana ny tokantrano maro amin'izao fotoana zao ka raha va tsy ny tenin'Andriamanitra ny joroana de mipatitaka isika vao misy olona tonga mampianatra zavatra hafahafa hoe andao anao azao vao tamin'ny voatselakora zao vao tamin'ny alahady teo mihitsy nisy olona nanantona tanora de nisy fampianarana baiboly ozy izy mba hitako na nisy olona ny invité tamin'ny Facebook de mba nanaraka ny azy tena baiboly ray manontolo mihitsy nampianarina de ny apokalipsy tena de nanaraka ao izy fa mahafinaritra ana le manaraka mianatra tenin'Andriamanitra fa za misy etaeta ty anato nandeha ny fotoana ao izy tonga amin'izay atariorina hatramin'ny hoe tsy Andriamanitra Jesosy Kristy zao no izao ny laveny tan cerveau an'le tanora na anao depression be mihitsy ao izy
korotana be mihitsy ny lohako sy izy nany mivavaka alohan'ny sakafo raha tsy vitako tsony tsy haiko tsony satria hoe mety ve sa tsy mety zany andriamanitra ve sa meno sa tsy meno mety ve zany mianonana izy amin'ny anaran'i jesosy inona n'zao zao korotana be aho sy danao depression sy nisy fotoana sisy tena tsy ny sakafo mihitsy tena nandraiky narary mihitsy satria tsy hitako zay atao de tena tsy nandeha nivavaka tsona satria tsy haiko tsony lay mivavaka mirodana ary zany mahatonga ana miteny amintsika hoe tandremo tandremo fa tena mitsoka mafy nyrivotry ny fampianaran-diso amin'izao fotoana izao rehefa tsy jesosy ny orenantsika de mazakazaka tsika hitady fampianarana itsy mitady fampianarana eroa rehefa tsy mionona am'izay ambaran'ny tenin'andriamanitra de ampianarany olona zavatra isan-karazany ka rehefa tsy tena mahalala tsara zay ambaran'ny tenin'andriamanitra de tena ailingiliny mirodana de rava tanteraka zay efa najoro sy efa ninonao ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary de zao hoe manahoana ny fiainanao so de efa mirodana so de efa misy zavatra rava simba ao mitaonanao ary avana mba andiny tena fa so de misy tenin'andriamanitra ambanimbanyitsika tsy naraisitsika araka ny tokony ho izy eo mandehana mandrakariva mifankatoavana ny tenin'andriamanitra mandehana mandrakariva mifandehanana araka ny sitrapon'andriamanitra fa izany no vahaolana mba hahatonga antsika hijoro eo anatrehan'ny toe-javatra rehetra ary ny fanahy masina izay nomenantsika de nomenantsika mba hahafahantsika manana hery handehanantsika hanaovantsika ny sitrapon'andriamanitra ka raha mandeha amin'ny herin'ny tenantsika sika de tsy ho vitantsika izany fa raha mandeha amin'ny heriny io fanahy masina io tsika ka manaiky ho tarihiny de afaka nijoro ianao na ininona tafiotra am'seo am'izao fiainan'izao raha fitinina ary zay rehetra voambara teo de izao voalohany a nahoana ny manao ahy tompokotompoko nefa tsy mankatozy lazaiko ianareo jesosy tamin'ireo mpanaradia azy aoka ne mba tsy ho ataony jesosy amintsika koa zany teny zany fa isika zay mandreny teny de ho kristianina matotra ka tena mametraka an' jesosy tompo sy mpanjaka ny fiainantsika tokoa isika am'izay rehetra atao am'izay rehetra iverina am'izay rehetra ale de izy no mandidy sy manapaka ny faharoa tsy voazongozo ny rika toy ny trano ambony vatolampy izay makato ny teniko jesosy akatoavy ny tenin'andriamanitra ry havana raiso tsara atao fototra iorenan'ny fiainanao ny tenin'andriamanitra foziny ambarany hoe mahatoky avokoa ny didiny rehetra ary ny farany mora mirodana toy ny trano tsy misy fanorenana ny olona mandre nefa tsy mankatoa izay lazaiko jesosy tsy le mandre ny tenin'andriamanitra ny zava-dehibe fa le mankatoa fa raha misy olona tsy mankatoa izay lambaran'ny tenin'andriamanitra de tena ho avy ny firodanana ary le mirodana eto ambon'nyity zao tontolo zao ty ane tsy maninona inona moa de zavatra eto amin'ity tany ity zavatra mandalo aneny eto fa le fahaverezana mandrak'izay mihitsy ny ao ampadoko ny tsy fankatoavana ny tenin'andriamanitra ka am'tian'io ty ary meteza hisafidy ny ankatozy rehetra ambaran'ny tenin'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika ary heritreritra sy andinika isan'andro izany teny zany ho an'andriamanitra rirano ny voninahitra amen